mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Rahabantsika rehefa malalatra dia talata fa 30 volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy toko 12 apokalipsy toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy naneo ahy ny ondranonaina mangano anto tahaka ny vato kristaly nivoaka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary tena andany roa amin'ny onony sy azonaina mamofo 12 sady samihafa sady mamohy isam-bolana ary ny raviny azo teo fanasitrana ny firenena maro. Ary tsy misy ozona intsony ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahita ny tavany ary ny anarany dia eo amin'ny andriny ary tsy hisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny tompo Andriamanitra no nazava azy ary anjaka mandrakizay izy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny volana janoary moa rehefa komalala zay mifarana anio dia ny roahevitry ny mofinaina sy ny perikôpa dia ny hoe pahary izao rehetra izao ny tompo. Pahary izao rehetra izao ny tompo. Tamin'ny fiandohan'ny taona itsika tamin'ny fiandohan'ny volana janoary zany ny taona vaovao alahady io dia ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny Genesis toko 2 andiny faefatra ka hatramin'ny 7 dia alahady ny taom-baovao moa tamin'ity taona ity dia ny injera alahady dia isan'ny perikôpa ny vakiana atao amin'ny fiangonana zany io Genesis toko 2 andiny faefatra ka hatramin'ny 7 sady zara mofinaina raha teo antsika. Aty amin'ny farany volana zany dia farany volana janoary dia ny bokin'ny apokalipsy toko 12 indray zany no mofinainantsika. Zany hoe ny toko farany ao amin'ny baiboly sady ny toko farany ao amin'ny bokin'ny apokalipsy no mofinaina ao antsika dia afaka ity janoary ity. Raha nanomboka ny taona tamin'ny Genesis tsika dia izao aty amin'ny volana janoary farany volana dia mamarana ny farany volana janoary amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Tsy dia hoe kisenasena loatra ny nandaharany sampana sekoly alahady izany perikôpa zany rehefa komalala hoe manomboka ny volana Genesis mamarana ny volana apokalipsy ary ao anatin'izany no hitarafana ny hoe pahary izao rehetra izao ny tompo. Ity andiny toko 12 ity zany rehefa komalala andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia azontsika hitarafana ny momba an'Andriamanitra, momba ny lanitra, ny fiainana mandrakizay. Isan'ny fanontaniana apetraky ny olona mandrakariva moa no hoe avy aiza ny ratsy? Na ninona ny ratsy no tonga eto amin'izao tontolo izao? Nahoana ny ratsy no miara-maniry amin'ny tsara? Nahoana no misy ratsy ary maninona ny tsy esoron'Andriamanitra avy hatrany ny ratsy, ny faharatsiana mendrika maro samihafa io? Raha toa ka mamaky ety andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy itsika dia farafakely mahatakatra zavatra mahavaly ny apahany amin'izany fanontaniana izany. Ny valiany ety andinin-tsotra masina ity dia ny hoe ao amin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra ratsy mivoaka avy ao aminy. Tsy misy zavatra ratsy mivoaka avy ao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra zany ny ratsy. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ratsy. Ary ny ratsy dia zavatra noentin'ny ilay ratsy zany hoe noentin'ny Satana tetỳ amin'izao tontolo izao fa tsy avy amin'Andriamanitra akory. Ary ny fomba fitondran'Andriamanitra dia tsara mandrakariva. Raha toa ka mamaky ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy tsika dia mahita zany. Voalohany indrindra dia asehony fa ao amin'Andriamanitra dia no misy
ny aina. Izy manao hoe ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina. Ny fanjakan'Andriamanitra zany na ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana feno fahatsarana. Tsy hoe Andriamanitra zany tsy loharano ratsy mihitsy, raha misy ratsy fahotana eto am'izao tontolo zao dia tsy avy amin'Andriamanitra zany. Fa ao amin'Andriamanitra de zao fiainana, fahatsarana no mivoaka avy amin'Andriamanitra, no avy amin'Andriamanitra. Ary zany fahatsarana zany de aseho miseho mendrika maro samihafa, ny fahavelomana, ny fahavelomana. Raha toa ka misy zany ny fahafatesana de zao tsy planin'Andriamanitra io. Andriamanitra marina fa Andriamanitra mahafaty sy mahavelona, hoy ny bokin'ny hoy ny Sôratra Masina atsika any amin'ny bokin'ny Samuel zany. Fa izao noho ny fahotantsika olombelona nahatonga an'io fahafatesana io ho tahaka zao endriny ahitantsika azy zao. Fa raha ny planin'Andriamanitra de zao tsy tahaka zao ny endriky ny fahafatesana. Ao amin'Andriamanitra de aina sy fiainana, zay le hoe hazonaina ny planin'Andriamanitra. Tsisy faharatsiana ao amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao koa, hoy izy manao hoe tena hita hazonaina mamovo roa ambin'ny folo sady mamoha isam-bolana. Zany hoe ny fahavokarana zany no avy amin'Andriamanitra, ny fahatsaran'ny zavaboary zany no avy amin'Andriamanitra. Mamovo isam-bolana ozy, zany hoe ny fahavokarana. Tsy planin'Andriamanitra eto am'izao tontolo zao zany ny faharavan'ny tontolo iainana. Raha ohatra mantsika mamaky ny bokin'ny Apokalipsy de mahita an'lay hoe nisy eny an-tanan'ny anjely ny ilovy fito zay misy ny loza fito sy ny tahaka zany, hitatsika ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy zany. Na koa ndray ny bokin'ny Exodosy tsika mamaky ny loza folo sy ny tahaka zany de mety mieritreritra manao hoe ary maninona ary Andriamanitra no manisy ratsy ny olona, maninona ary Andriamanitra no mikapoka ny olona, maninona no misy fahafatesana nefa miaraka amin'Andriamanitra, nahoana ny misy fahavoazana nefa miaraka amin'Andriamanitra. Ny fehin'ny Baiboly rehefa koa malala, ny fehiny manomboka amin'ny fahatsarana, fahatanterahana ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany toko faharoa ary amin'ny bokin'ny Apokalipsy de mifarana amin'ny fahatsarana. Eo anelanelany ireo fahatsaram-piainan'ireo no mitranga ny hotan'ny olona. Eo anelanelany ireo fahalavirarim-piainana sy fahatanterahana ambarany Genesis toko voalohany sy ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo no mitranga ny tantaram-piainan'ny olona, no mitranga ny fahalovana, mitranga ny fahasimban-javatra, mitranga ny fifamonoana, fankahalana, ny atetrahany, fitiavan-tena. Eo anelanelany ireo toko ireo. Apokalipsy toko faha-raika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ary ny Genesis toko voalohany sy faharoa. No zany rehefa koa malala, tsika sendrasendra koa rafarana amin'ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny hoe ao amin'Andriamanitra no misy ny fahatsarana. Zany hoe na inona ny fitondran'ny olombelona ny fiainany, na inona ny safidin'ny olombelona tamin'ny fiainany, fitondran'ny fiainany, nanaraka ny fahotana izy, nigiaza ny fahotana izy, nanoty izy, de izao ny fiafaran'ny fiainan'ny olombelona rehefa mino an' Jesosy izy de ao amin'ilay fahatsarana izay nampananteran'Andriamanitra hatrany amin'ny bokin'ny Genesis ihany. Tsy nanova ninona mihitsy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy tamin'ny momba an'Andriamanitra ny toetrantsika olombelona. Itsika teo anelanelan'ireo toko anankiroa reo ao anatin'ny Baiboly manontolo de hitatsika ny fahotantsika, ny tsy finoana, ny fandikanana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitiavan-tena, hitatsika zay tantaram-pifandraisantsika tamin'Andriamanitra izay. Fa izao ny bokin'ny Apokalipsy, ny tokony ho fantatsika de zao ao amin'Andriamanitra tsy misy zavatra ratsy, tsara avokoa amin'Andriamanitra. Ary izany fahatsarana zany no ampanantenan'Andriamanitra ovatanitsika raha miary ity-tsika, ary zany fahatsarana zany koa nefa no atrosak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny finoantsika an' Jesosy. Dia eo ary lay andininy vitsivitsy izay anehoan'ny bokin'ny Apokalipsy fahitana io niendriky ny zavatra maro tsara posak'Andriamanitra. Hoy manao hoe de naneho ahy ny on'ny ranonaina mangano ho any tahaka ny vato kristaly. Raha toa ka mijery any
ny fiainantsika olombelona am'izao andrakehitriny zao de mifanohitra am'zany. Ny fahotana de nitondra fahavoazana teo amin'ny fiainan'ny olombelona, ngazana ny fiainan'ny olombelona, tsisy rano makina maina ny fiainan'ny olombelona. Raha toa ka mijery ny ankehitriny-tsika isika ary raha mijery koa aza amin'ny akapobeany ny ataontsika hoe ny fiainana tany Palestina tamin'ny fotoan'andro. Za rehefa miteny amin'ny Palestina hoe ranonaina, mampatsiaro antsika ny Salamy 7:20 mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, satria tany Palestina tamin'ny andron'ny fotoana zay nahitany zao fahitany zao de zao mafy be zany rano zany, sarotra mitady zany rano zany. Zany de eto zany Andriamanitra de manazava amintsika ry havako fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fahafenoana. Tsy afaka mitsara'Andriamanitra tsika zany ka manao hoe anahoana Andriamanitra de asianao ratsy, anahoana Andriamanitra de asianao fahavoazana, asianao tondra-drano, asianao faharavam-pananana. Tsy ry afaka malala raha mitrangy zany rehetra zany de zao tena tsy planin'Andriamanitra fa noho ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra zay niala zay rava noho ny safiditsika de manjary mpanimba zavatra tsika ary lasa nanan-kery tamintsika ny ota. Hoy ny fahitany Apokalipsy eto hoe de hitako koa fa tsisy alina intsony, fahazavana mandrakariva. Rehefa miteny hoe alina na aizina ny bokin'ny Apokalipsy dia mifanandrify am'lay haizina talohan'ny fahariana. Ary rehefa miteny bokin'ny Apokalipsy hoe fahazavana de mifanandrify am'lay tenin'ny tompony amin'ny bokin'ny Genesis manao hoe misy mazava. Noho zany de ity bokin'ny Apokalipsy itsika de manazava amintsika fa Andriamanitra de mitondra fahazavana, mitondra filaminana, mitondra fifaliana eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Toa ary ka azavaina amin'ny fomba tsotra inona kay ny hevi-panahy lehibe tiany ny Apokalipsy ho takatritsika amin'ity mofinaina ity. Inona ny teny entina mamitina nyity Apokalipsy 2:20 ka hatramin'ny 5 ity afatra ho fampahirezana atsika de zao ny fahavelomana amin'ny voalohany, ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra no misy ny fahavelomana sy ny fiainana tena izy, lay tena fiainana. Tsy tahaka ny fiainana mandalo zay ampanantenainy zao tontolo zao hoe miorina am'izay mety ho fiezahan'ny olombelona, fiainana zay mety miorina amin'ny fananana refesin'ny olombelona. Fa eto ny bokin'ny Apokalipsy de manantitrantitra amintsika pino fa izao ao amin'Andriamanitra no misy an'izany hoe fiainana zany. Ho an'izay mitady fiainana hivelan'Andriamanitra de mivezivezy mikaroka zava-tsoa izy fa tsy hahita. Jesosy efa nanafatra an'io ravako malala ny teny manao hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mitotototo atsy aroa ny olona miasa ilaina ny asa fa raha ohatra ka ny asa neritreretina zaontsika fiainana de vizakitsika fa tsy hahita fiainana. Raha ohatra ka zay mety ho fananantsika neritreretintsika zahoana fiainana de vizakitsika fa tsy hahita fiainana. Satria ny fiainana dia zavatra atolotr'Andriamanitra, mivoaka avao amin'Andriamanitra. Lay eto hoe fiainana de lay mifanohitra amin'ny fahafatesana, lay mifanohitra amin'ny tahotra, lay mifanohitra amin'ny tepitepy, lay mifanohitra amin'ny aretina. Ary zay mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe ary ny ravin'ny hazo de fanasitrahana ho an'ny firenena rehetra. Fiainana, tsy hoe rano ihany, tsy hoe sakafo mahavelona ihany, tsy hoe fanafody ihany, fa le fiainana manontolo mihitsy tsy hoe fanasitranana ihany fa fiainana manontolo mihitsy dia hitanao ao amin'Andriamanitra. Fahavelomana sy fiainan'Andriamanitra. Noho zany raha tody zavatsarotra ianao de aza malaky manome tsinan'Andriamanitra. Manao hoe Andriamanitra no mahatonga an'izao loza izao, Andriamanitra no mikapoka. Tsy ry afako malala. Na de mety mandalo zany zavatsarotra zany ary ianao amin'ny fiainana maha-olombelona de zao fanamboaran'Andriamanitra ihany zany. Fakio tsara fa ny farana amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra de Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, sy tany vaovao. Zany hoe ny farany fiainanao, ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanao de tsy ny fahasimbana, tsy ny faharesena, tsy ny fahakiviana fa ny fiainana. Safidy io zany.
raha mijanona tenatenany ianao mam'nyfanarahana ny tompo de mijanona any am'ilay mety faharavana fahakiviana fa aza mijanona tenatenany afanompoana ny tompo efa nanomboka ny genesisy ianao nanomboka ny fiainanao tao amin'andriamanitra de mareta hatramin'ny farany de tonga ao am'le fiainana izay ampanantenain'ny tompo aza mijanona tenatenany zay mahatonga ny boky ny apokalipsy natao farany mazava ny tenin'ny boky ny apokalipsy ary ao amin'ny andininy faran'zay toko faran'zay lazaitsika io de misy mihitsy manao hoe indro aho avaingana ho Jesoa indro aho avaingana mba hamaliko ny olona rehetra ary sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina rehefa koa malala amin'ny hazonaina io lay hazonaina zay ambaran'ny boky ny apokalipsy io de zao tsy hoe tazanina fotsiny io hazonaina io le tsy azony olombelona ny hoanina ny hazo farana ny tsara sy ny ratsy no nraisin'ny olombelona fa lay hazonaina tsy navelany hoaniny hitatsika Genesy toko 7 fa izao kosa io fa azo hoanina izy zay rehetra nandray an' Jesoa de afaka mandray zany mihinana zany hazonaina zany hoy ny apokalipsy toko 12 midika zany de zao ao amin'Andriamanitra ny misy ny fiainana mandrakizay ny fahavelomana de aza mamalaky mametsin'Andriamanitra isika teo fa raha mandalo zavatsarotra ianao de zao matoky fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra na mafy aza raha maharitra hatramin'ny farany ianao raha mahatojo amin'ny finoana ianao de zao omen'ny tompo anao ny fiainana tena izy fa ny teny fanalahidy faharoa rehefa koa malala am'izay abarany ty apokalipsy toko 12 ty akoatra ny teny hoe fiainana fahavelomana de izao mandrakizay hoy ny andiny manao hoe fa ny tompo Andriamanitra no anazava azy ary anjaka mandrakizay izy tsy manam-pahatapelana dika ny teny hoe mandrakizay dia tsy manam-pahatapelana ny inona ny tsy manam-pahatapelana ny famindrampon'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny fifalian'Andriamanitra rehefa koa malala de loharan'ny tsara tsy manam-pahatapelana Andriamanitra de loharan'ny fifaliana tsy manam-pahatapelana ary zay mahatonga antsika mitodika amin'Andriamanitra mety misy fotoana ny fiainana maha olombelona de misy fetra ny zavatra iaintsika eto ambony tany de misy fetra daholo tokony fantatsika zany misy fetra ny zavatra iainantsika eto ambony tany tsisy tsy voafetra zany resaka fotsiny tenen'ny olombelona hoe limité hoe tsisy fetra fa ny zavatra be dehibe antsika de misy fetra avokoa natao hisy fetra natao hanapetra raha ohatra ka tsy nataon'Andriamanitra nanapetra ny fiainantsika olombelona de tena loza mihitsy alay saretsaina hoe tsy noferana 70 taona na 80 taona ny fiainan'ny olombelona fa atao hoe velona 2 taona izy ao anatin'ny fahotana indraindray satria mety misy olona fatatsika na iaina atao hoe olona nandripaka olona maro atao hoe misy olona fantatrao tonga tantaran'izao tontolo zao namono olona 20 tapitrisa namono olona 9 tapitrisa nisy an'izany tao tantaran'izao tontolo zao de atao hoe velona 3 taona 2 taona zany olona zany sanatriny zany zay natonga ny tompo nametra ny fiainan'ny olombelona fitiavana nameran'ny tompo ny fiainan'ny olombelona satria raha ao anatin'ny fahotana izy satria efa niaina tamin'Andriamanitra ny velona mandrakizay dia de nefa lasa devoly mihitsy lasa devoly izy zany satria velona ao anatin'ny faharatsiana velona ao anatin'ny fahalovana fa ny feran'Andriamanitra izay fahalovana izay feran'Andriamanitra ny taonan'ny olombelona mba hahafahany mitondra azy ho am'le mandrakizay tena izy ary azo aratsaina hoe raha ohatra ka velona ao anatin'ny fahantrana velona ao anatin'ny korotana 10 taona tsy mety maty de mba hanahoana moa ny faran'ny olombelona fa ny feran'Andriamanitra zany zay mahatonga ny boky Genesisy manao hoe tsy navelan'Andriamanitra no hoan'ny olombelona ny hazonaina satria efa nanota izy fa izao kosa rehefa tonga ao amin'Andriamanitra izy rehefa mandray le fahavelomana izy de zao velona mandrakizay manjaka mandrakizay ao amin'Andriamanitra rehefa koa malala isan'ny faniren'ny olombelona mihitsy ankehitriny zany hoe ela velona zany maniran'izay daholo ny olona fa ireo ataontsika hoe transhumaniste dia
tena manao kajy mihitsy mitady ny fomba maro samihafa mihitsy am'izao andro zao ny hoe hanalava ny fiainan'ny olombelona mihoatra ny 20 taona 50 taona ary miezaka mikaroka an'izany mihitsy ny siansa tsy hoe olana akory zany riavako tsy maninony zany fahazavantsaina avy amin'Andriamanitra fa ny hoe tamana eto amin'ity zao tontolo zao ty zay ny tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fievegana hoe ampy atsika zao tontolo zao ny fievegana hoe tsy mila an'Andriamanitra fa ampy le fiainana eto ambonin'ny tany zay ny fahadisoana fa ny ny tenany olona mitady ny mandrakizay de ao amin'Andriamanitra ihany mitady ny fahavelomana mandrakizay de atomboy amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra afaka malala engane hotsapanao fa ny fiainana tsisy Andriamanitra de fahafatesana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de fifaliana tena izy fiainana tena izy ary ny faharoa de zao nalavana fohy ny andro eny atsika ety de manana ny mandrakizay hovatanina isika raha mbola vely le ty am'izao tontolo zao isika de manompo ny tompo amin'ny fifaliana mahatoko ny fitahiny mahatoko ny tsara hatokanao atsika ary rehefa miala ety de zao mamantana ny mandrakizay ampanantenainy ny tomponao noho zany mahareta amin'ny finoana mahareta amin'ny fivavahana sy ny fisaorana fa ny tsara de fa mpanantenan'Andriamanitra ao anao na ny fiainanao eto na ny mandrakizay de fa mpanantenan'Andriamanitra tsara ianao ivavaka isika tompo am'soranao zahay fa ao aminao ny misy ny fahatsarana rehetra ao aminao ny misy ny fahatanterahana ao aminao ny misy ny fiainana ary efa azona iainana satria no entin'i Jesosy zanakao ho anay zany fiainana zany onranonainay zany de efa miboiboika aty anatinay noho ny fanananay an' Jesosy zay de efa nampanantenainao fahavelomana mandrakizay satria mino anao tompo ampaherezo ary zay tsy azo ny fakapanahan' zao tontolo zao isalasala ny amin'ny mandrakizay efa ampanantenainao anay aza velonao azo ny fakapanahy zay ka isalasala ny amin'ny fahatsaram-piainana ampanantenanao anay de ny mbola ety eny hatrany ambadiky ny fahafatesana azy vavaka azy zay tompo soranao noho ny amin'ny fahavitany ty volana janoary ty sahady sotra noho ny fifaranany volana sotra fa efa nanimbinana ray volana sahady ny taona zay nomenao anay sotra fa nitantana anay ianao dia mametraka ny fiainanay hatrany am-pelantananao zay tompo ianao no fiainana ianao ny fifaliana ianao ny fandresena ianao lay pahary zao rehetra zao ary pahary zao rehetra zao amin'ny fahendrena de meteza hitantana ny andray mamakivaky ny volana vaovao mamakivaky ny toy ny fotoana aza mamely anay ho irery aza mamely anay hiady samyrery amin'ny fiainana aza mamely anay hitolona samyrery am'izay fijoroana vavolombelona miandry anay aza mamely anay ho irery amin'ny fanomponanao fa meteza tompo hivimbina anay ny ankonanay ny tanindrazanay de mametraka nisan'andronay am-pelantananao zay Jesosy amen